Antontan-taratasy fangatahana hanokatra fanofanana sy fampianarana eny anivon'ny anjerimanontolo miankina sy tsy miankina miisa 520 no dinihana mandritra ny 5 andro eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, ny vaomera-pirenena momba ny fampanekena na CNH sy ny vaomera-fitsiay momba ny fanofanana medikaly na CRFM izay vaomera-pirenena roa mpandinika ny antontan-taratasy fampiofanana sy fampianarana eto Madagasikara no isahana izany fandinihana izany. Ny 50 amin'ireo antontan-taratasy ireo dia mikasika ny fampiofanana mpitsabo, fa mikasika ny fampiofanana amin'ny ankapobeny kosa ny 570 ambiny. Nanomboka malalatsinainy ny fivorian'ny CNH sy ny CRFM andinika ireo antontan-taratasy ireo ary tsy farana izany raha tsy amin'ny zoma fa 20 ny volana Novambra. Nanazava ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa fa tsy afaka manome tolom-pampianarana na fanofanana ireo sekoly ambony miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana raha tsy mahazo alalana avy amin'ny ministera aorian'ny fankatoavana ireo vaomera roa ireo. Efa nisy ny andiany voalohany amin'izany fandinihana izany ka misy azato eo ny fankatoavana nomeny vaomera roa tonta. Isaraka izany ny andiany faharoa amin'ny fankatoavana ireo antontan-taratasy izay ho andrasana amin'ity fivoriana ity. Enina tamin'ireo mpikambana vaovao amin'ny governemanta voatendry ny 15 ny volana Aogositra lasa teo ihany no nahavita ny fanambaram-pananana hatreto. Ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra sy ny fanjifana Edgar sy ny ministry ny rano sy ny fahadiovana sy ny fidiovana Ladislas Adrien Rakotondrazaka no nanatanteraka izany farany hatreto, izany hoe omalalatsinainy sy androany talata araka ny lisitra navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny ministry ny raharaham-bahiny Patrick Rajoelina no nanatanteraka ny fanambaram-pananana voalohany, nanaraka azy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka Zely Lorandriamanantany tamin'ny volana Oktobra lasa teo. Tamin'ity volana Novambra ity kosa no nanatanteraka ny azy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Rindra Asimbelo Rabazinirinason sy ny ministry ny asa vaventy Jerry Trefindrazana. Ny ministry ny fizahantany Joël Randriamandranto kosa no efa nanavao ny fanambaram-pananana tamin'ireo ministra voatendry ny taona 2022. Araka ny lalàna mahakasika ny ady amin'ny kolokolo moa dia tsy maintsy manao fanambaram-pananana avokoa 3 volana aorian'ny fanendrena azy ny mpikambana amin'ny governemanta ary avaozina isaky ny 2 taona izany raha toa ka misy vanivany eo amin'ny fitantanana. Mba hampiakarana ny hetra miditra amin'ny kitapo-bolam-panjakana dia anisan'ny fepetra heverin'ny governemanta ho raisina ny fampiakarana ny hetra fara-fahambany tsy maintsy aloan'ny mpiasa. Raha 2 ariary izany teo aloha dia heverina Hiakatra 3 ariary raha ny hita tao anatin'ny volavolan-dalàna mifeny teti-bola 20 sy 2. Vinavinaina ho 707 tapitrisa ariary ny vola hiditra amin'ny kitapo-bolam-panjakana no io fiakaran'ny hetra fara-fahambany tsy maintsy aloan'ny mpiasa io. Etsy andaniny, mikasa ny hampiakatra ny karaman'ny mpiasam-panjakana ihany koa ny fitondram-panjakana no ny fiakaran'ny vidim-pianana raha ny voalaza ao anatin'ity teti-bolam-panjakana ihany. Teti-bola 704 sy 1 tapitrisa ariary no atokana amin'izany fampiakarana karama izany. Tsy voafaritra hatreto ny antsipriany momba io fampiakarana io tahaka ny tany fisondrotana ho an'ny mpiasa tsirairay ohatra.